Alakamisy fa fito ny volana novambra 2024 miarabantsika rehetra izay manaraka ny fandarana miara-manonjandray amin'izao atoandro izao eto amin'ny fahitalavitra MBS sy ny radio MBS ary miaraka amin'ny radio Mada izay raisitsika amin'ny alavan'ny onjam-peo zato teboka valo. Ny MBS moa zany dia 5.0 teboka efatra no andraisantsika ny modulation de fréquence mba hahafahantsika manaraka izany. Ny tenako fanira zafy manantany no hitondra ny fandaharana mpanao-gazety izay hametraka fanontaniana vahintsika ary hitondra ny lafim-panadihadiana sy ny vaovao tsara ho fantatra ihany koa amin'ity atoandro ity. Ny namantsika Faliramanarivo Tsiky Iaritanjona Joso no ao amin'ny lafiny teknika ao mampifandray antsika amin'ny alalan'ny sary sy ny feo mivatana ary mampita ihany koa ny vaovao izay alefantsika zany amin'ny alalan'ireo tambazotra sosialy dia ny pejy manokany MBS amin'ny Facebook zany ary YouTube ho an'ny MBS ihany koa amin'ity fandarantsika ity. Ny famerenana moa zany dia misy foana ny androany hariva amin'ny fahitalavitra, ny amin'ny alina amin'ny onjam-peo ary ny rapitsy maraimbe zany anatin'ny onjam-peo ihany koa dia misy ny famerenana ny fandarantsika. Rehefa avy eo dia hiaraka amintsika eo ny solombavambahoaka ny Madagasikara voafidy tao amin'ny boriboritany fahatelo Andriamatoa Ramanana Feno izay avy niatrika ihany koa izay mbola ao anaty moa amin'izao fotoana izao fa mivezivezy kely eo ihany mba ahafahana zany mampita vaovao atsika vahoaka malagasy izay manaraka ity fandarana ity. Ianareo any ampitan-dranomasina ihany koa dia toloranay ny fisaorana satria maro be ianareo no mandefa ty ny kopakopa-tanana, mandefa ny fankahirezana dia mifankahirezintsika mianakavy satria samy dodina sy liana ho amin'ny fiainan'ny firenena ary te mba ahita izay zava-tsoa an'ity Madagasikara ity zany dia isaorantsika rehetra satria maro be ireo sosikevitra aminareo hanatsarana ny fandarana ahafahana ihany koa zany manao izay ahatsara ny tolona ho an'izay hoe tena hiadivana ho an'ny tombotsoa ny tanindrazana sy ny voaka izay dia voaray avokoa ireny tolo-kevitra avy amintsika ireny. Eny ary efa nambarako teo moa zany fa hiaraka amin'ny solombavambahoaka ny Madagasikara isika feno rahalambomanana dia isaorantsika bevata izy satria sady miatrika amin'ny fivoriana eny anivon'ny antenimieram-pirenena no miezaka ihany koa mampita vaovao eto amintsika eto sady andony an-tongotra any amin'ny tontolon'ny baolina kitra misy an'izay satria dia omaly ihany koa dia niaraka tamin'ny kandidat Tojo Ravalomanina teny amin'ny boriboritany fahatelo Andravoahangy teny tsenana Andravoahangy koa moa rehefa alarobia ohatran'io zany dia maro ny fitaraina amponina, maro ny zavatra tena henoina dia nisy ny fangahitahetana ireo ampivarotra ny mba hidina ny kandidat teny misy ihany koa ny tandrifin'ny solombavambahoaka ireo afatra maro be sy fitaraina maro be ny solombavambahoaka moa solombavambahoaka foana voafetra ny asa manandraikitra ataon'izy ireny mpanao lalàna kanefa ny tantsolika sosialy moa mandeha fa misy tena mivatana makany amin'ny ben'ny tanàna ireny asa ireny zany dia nentiny teny Andravoahangy teny zany ny tompon'ny lakile izay anisany handray anjara amin'ny hazakazam-pitantanana eto Antananarivo renivohitra dia ny ho ben'ny tanàna Tojo Ravalomanana. Ho resahantsika amin'izay rehefa avy eo fa tonga dia hanao ny arahaba angambontsika izay efa mihina fa maro be ihany koa ianareo any an-tokantrano no miandry ny fanioan-kevitra député Feno Ralambanana. Miarabanao Andriamatoa solombavambahoaka. Miarabanao Andriamatoa Faniry Razafy Manantany ary miarahaba indrindrindrindra ny mpanaraka tsy tapaka ty fandarana ity ary noko fa hisy hevitra ivoaka eto amin'ity tintintsika amin'ny rahalahy ty anio ary fampitana izay hoe zavatra misy eny anivovavoaka izay indrindrindrindra. Iresaka ihany rehefa avy eo satria mahaliana ny maro ihany koa ilay zava-misy eny anivon'ny antenimieram-pirenena Andriamatoa solombavambahoaka satria manomboka zany misy ilay fifanatrehana débat zany rehefa miresaka débat moa zany dia misy ny fanontaniana dia misy ny valim-panontaniana question réponse eo amin'ny solombavambahoaka mpanohatra indrindrandrindra sy ny exécutif ny tandrifin'izay moa zany dia ny gouvernement tamin'ny ankapobeny betsaka ny zavatra izay ilam-baliny amin'izao fotoana izao sy tokony ho hazavaina ho an'ny vahoaka malagasy ary mijoro amin'izany fanoherina fa iresaka amin'izay rehefa avy eo fa omaly efa natsediko teo Andriamatoa solombavambahoaka nisy le fitsidihana dia ataontsika hoe somary tampotampoka ihany zany araky ny feo fantatra dia hoe naniry mafy ny iona amin'ny kandidat Tojo Ravalomanana ny
mponina eny Andravoahangy eny indrindrandrindra reo manao asa fandrarana zany reo mpivarotra zany dia nisy ny fiaonana ary de tena nahafahany rehetrarehetra mifanakalo hevitra zany inona no azonao ambara tamin'iny dindinika ho an'ny Tismanina iny zany hoe ny kandida sy ireo mpivarotra zay mandrara eto Antananarivo renivohitra. Marina tokoa zany Andriamatoa Fanny Razafy-Manantany famakina sehatra voalohany izay nataon'ny kandida Tsojo Ravalomanana tsy teo ny président Ravalomanana moa hividinana omaly iny ary nampisehoany fa lehilahy vonona afaka fandinika tsara ary manana traikefa no manoloana ny vahoaka fa tsy hoe araka ny feo ahely ankehitriny hoe baben'ny Filoha Ravalomanana izy, manana fahaizana izy, manana traikefananana izy ary inoko fa matoa na ny ekeny zany hoe ho kandida ny tanàna Antananarivo zany efa lehilahy vonona matoa nanaiky an'izany fa tsy hoe lova tsy mifindra araka ny feo alefan'ny olona fa tena manana an'izay fahasahiana hiatrika amin'ireo zavatra maro tsy mety eto amin'ny tanàna ka zay no entiko voalohany. Marina tokoa fa teny amboribory tany fahatelo izy nidina omaly satria araka ny fangatahana nataon'ireo mpivarotra dia tsy ampambambana no nanekeny hoe zay mihitsy zay no tena asany be ny tanàna azy, tiako mba hoeno ny feo an'ireo mpivarotra ary tiako mba ho fantatra ny olana misy amin'ny mpivarotra dia nanao an'ilay hoe tojo mihaino anao, zay ilay zavatra nataony, tena mihaino izy ary tena dindinika ambany tafitrano ny zavatra nisy tao. Zay mihitsiny raha niaino tamin'ny fanio-kevitry mpivarotra Andriamatoa Solombavamboaka dia ny amin'ny hoe anisan'ny zavatra goavambe moa zany dia nilazain'izy ireo fa tsangam-bato ny asa niarahana tamin'ny ben'ny tanàna teo aloha Lalao Ravalomanana ny fanatsarana ny tontolon-tsena fa anisany ihany koa zany mbola hatenain'izy ireo dia hoe nitohizan'izany asa zany satria dia nahazo pavillon tsara tarehy ary mba professionnel amin'ny asany. Zay fifanankalozan-kevitra teo amin'ny rototo zay ve Andriamatoa Solombavamboaka mbola hahitana taratra ny amin'ny hoe misy fanantenana foana ny amin'ny hanatsara ny fandrarana na dia eo ary ny lesoka amin'ny ankapobeny fanjakana foibe ny eo amin'ny tontolon'ny herinaratra sy ny rehetrarehetra fa mbola manana fanantenana ve ny asa fandrarana ny mpivarotra manoloana n'ilay fiaonana tamin'ny kandida omaly. Raha ny zavatra nisy omaly dia izay tokotrany nampatsiaro ireo mpivarotra iza vitan'ny Ramatoa Lalao Ravalomanana tamin'izy ben'ny tanàna ary tena faly tokoa zareo nahita hoe tia misy any Andriamatoa Tsojo Ravalomanana tonga dia velona indray ilay tsirom-panantenana io fa tonga koa io tonga indray ny fanantenana vaovao satria tsisy fitohizan'ilay asa nataon'ny Ramatoa Lalao Ravalomanana rehefa tsy teo amin'ny toerana intsony izy ka lasa nan-javatra efa vita ary dia lasa simba indray amin'izao fotoan'izao fa dia lasa nametraka fitokisana taminy ilay mivarotra hoe hitanay ny asa nataon'ny rainao, hitanay ny asa nataon'ny reninao ary inonay fa mbola anao tsaratsara bebe kokoa no vitan'izy ireo ianao ary tsy ampambambana namalain'ny Andriamatoa kandida hoe vitandraiko vitan'ireniko tsy maintsy vitako mihoatra noho izay ary inoko fa matoa izy nanaiky ho kandida eto amin'ity tanànantsika eto Antananarivo ity dia manana ny vina mba hoentiny hanatsarana an'izany tontolony azy zany ary aoka ho tsy ho adintsika fa mpandraharaha koa zany Tsojo Ravalomanana zany mpandraharaha fa tsy hoe olona tsy nanan-katao akory tsy nisy atao renireny teny akory sanatrian'izany fa tena hainy tsara zany fandraharaha eo amin'ny resaka fandraharana zany sy ny marary ny mpandraharaha na mpandraharaha majinika na mpandraharaha vaventy izany zavatra rehetra. Ya amara-paranako an'izay resaka candidature ny Tsojo Ravalomanana eto Antananarivo renivohitra izay ho an'ny boribory tany fahatelo misy anao zany
misy QG roa aloha zany eo aminao a, ny ray Riabeorika ho an'ny QG Antananarivo fahatelo ho an'ny fanohanana ny Tojo-Ravalomanana, fa ny QG central ihany koa mbola ao Abelera ao Amboriboritany misy an'ny député Fenitra Lambomanana zany inona ny toromarika tsara ho fantatro ireo olona zay hanao ny fanohanana ny Tojo-Ravalomanana sy hanao an'izay tena hoe asa rehetra manodidina ny fifidianana zay, satria anomboka amin'ny 20 ny volana Novambra zany ilay asa lehibe miroso makany amin'ny fampilizan-kevitra, ka tsara ho fatapatatra ihany angamba député Fenitra Lambomanana mety hoe toromarika samihafa ho an'ny fanatonana an'ireny QG reny. Tsy ampikely information anao Andriamatoa Faniny, mbola misy anankiray eo Andravoahangy eo amin'io tsenan'Andravoahangy eo zay natao mihitsy io zay hoe fionana amin'ireny mponina anakaiky vahoaka mihitsy dia ao ny na mpivarotra na mpitatitra na ny olon-tsotra afaka tonga eo amin'ny QG eo Andravoahangy eo amin'ny rond-point eo. Mbola misy anankiray koa ery Besarety ery ampitan'ny Hôtel Grégoire izay isaorana amin'ireo mpiara-mikatroka moa amin'ny fanomezana zany toerana zany, satria zay le fiaramentany tena efa liana ny olona mba handeha amin'izany hoe mba te hitady ny tsaratsara kokoa zany dia manao izay azony atao amin'ny fifanampiana ahafahana ho tonga amin'izay tanjona izay. Donc efa afaka manantona, efa misokatra, efa nanomboka, efa herinandro mahery an'ireo toeran'ireo misokatra midanadana ho an'rehetra. Neniary zay zany ho antsika ny Amboriboritany fahatelo zany misy point vitsivitsy zany afaka atontsika zay mety ho maromaro ihany koa, satria efa efatra be zao any Amboriboritany fahatelo. Itsika zany akisavaty Korondrano Atamena sy ny rehetra iny dia afaka mitotoa aty Beorika, ny manodidina an'Andravoahangy zany aty Besarety Akadifotsy sy ny manodidina aty dia azon'izy ireny atao nenina ny aty Ambotrakely aza Mahavoka ny any Soavinandriana sy ny rehetrarehetra iny moa zany dia azon'izy ireo atao zany ny manantona ety Besarety sy eny Andravoahangy eny zany ho an'ny fifanatona zany. Eny ary député Fenora Lambomanana zay ny amin'iny, fa resaka raharaham-pirenena ako tahaka ny rehetrarehetra ihany dia saiky miaina ny doripine isakariva ny vahoaka malagasy, indrindra ny manodidina na Antananarivo renivohitra na ny faritra Tsimihany na Avaratrano na iny Ambodidratrimo iny zany dia ny tsy fahafaliana vokatry n'izay hoe tsy fisiny ny herinaratra mandeha ara-dalàna fa matanjaka be ny délestage ary tsy fahazahoana rano araka ny tokony izy izay. Tato anefa dia misy ny fifandonana zany rehefa manao ny fitakiana ny vahoaka, ary nisy fanehoan-kevitra ara roa andro misesy zay nidina tsehatra ireo mpitandro ny filaminana, rehefa nidina tsehatra zany dia hoe hife an'ilay fihetsehana samihafa dia namoaka faneho-kevitra mihitsy ny tompon'andraikitra voalohany anivon'ny zandarmeria fa misy ny endrika fanakorotanana amin'izao fitakiana samihafa izao. Efa misy moa zany no vaovao samihafa filazana fa nisy ny voasambotra, nisy ihany koa ireo maratra anatina fifandonana saika isakariva isakalina, misy an'izany eto Antananarivo sy ny manodidina. Solombavam-bahoaka ianao mino fa mahazo tatitra momba n'le resaka rano sy jiro ihany koa ho anao député Fenitra Lambomanana, fahitanao amin'izany trangadravatra izany. Tena misy fanakorotanana politika marina ve sa fitakiana tsotra zao anjony vahoaka ireny zavatra mitranga ireny? Eto dia sahiko no milaza Andriamatoa Faniry fa io zavatra misy eto amin'ny firenena amin'izao fotoan'izao io dia ilay tena feon'ny vahoaka, ary aokantsika tompon'andraikitra mba tsy hanodikodina ny resaka hoe misy mpanao politika ao ambadika izy ireny. Tena tsy tamitindra mitoraka ity, hitanao isaky ny elakelan-trano hoe misy an'ity zavatra ity ahoana ny mahatonga, ahoana hoe ny mpanao politika no ambadika izy ireny. Alao ny vahoaka ny eo ny heviny, aiza ihany ary zany ny olona ny afaka ny eo hevitra, efa marary azy loatra ny zavatra misy ka rariny sintsiny, ka io fomba ataony io no entiny ampisehoana an'izany tsy fahafalian'izany. Tadidio fa tsika mpitantana tsirairay avy dia mivahoaka ny manakaramatsika. Matoa efa mihetsika ohatran'io zany dia dikany tsy mahafeny zavatra napikinina taminy ireo tompon'andraikitra tsirairay avy, ka maneho ny atezera ny vahoaka. Ka dia za eto dia te hisintona sainy mitandro filaminana mihitsy hoe afaka ataonareo ny mandamina fa aza mandratra olona na misambotr'olona re tompoko. Aleo ny vahoaka ny eo hevitra, aleo meo azy ireo fahalalana tena maneho hevitra, afaka fehezina ary inoko fa olona afaka tenenina ny vahoaka.
fa avelo ampisehoany zay tsy fahafalipony zay amin'ny fomba hoana ary zany nanehoantsika hevitra faniry tsisy fanehoan-kevitra azo atao tsovy eto amin'ity firenena ity sa zay atao amin'ny tantana rehetra dia kena daholo na efa ahafaty ny vahoaka azy satria misy marimarina am'izao fotoana zao no mitaraina hoe efatra ora amin'ny 4 ora vao mba mandeha ny herinaratra zany mbola inoko fa mbola betsaka zany tenena zama misy toerana tena tsy mahita herinaratra zany mihitsy na rano tsy lazaiko tsony eo moa za eo ianao efa nanatsidika ihany ny zavatra misy eny amin'ny anteminera-pirenena eny ao ny ministry ny angovo ao ny ministry ny filaminam-bahoaka ao ny ministry ny rano izay tena hoe namonjy an'ity fandaharanao ity moa tena ny lako vitivity ao fa mbola iverinany ny zavatra ataon'ireo ministra dia zavatra efa nisy tamin'ny teo amin'ny 3 taona efa taona lasa izay voaten'ny ministra teo alohany Andriamatoa Faniry za ohatra fotsiny raisiko ty resaka rano ty iza moa tsy nahalalan'izany io fantsona fandehanan-drano efa tsetsiny atao fotaka tsy zany foana hirahira teo tsy vo zao ange nisy an'izany fatapahana rano zany fa efa fitarainana efa 5 taona ny fitaraina ny vahoaka dia mbola zay ihany ny tenen'ilay ministra androany hoe tsy maintsy soloana ireo nefa tamin'izany efa 3 taona lasa zany rehefa hoe hosoloana ireo fantson'ireo efa voninao ny fantsona nolona ny eto Antananarivo aloha ny resako satria eto ny tena fantatro efa na nisy orinasa avy any Afrika Atsimo nahazo ny tolotrasa tamin'izany hoy ilay ministra dia androany mbola miverina indray ny hirahira hoe efa ho atao ireo inona zany natao ilay teo aloha fampandriana drisa fotsiny hiverina ohatr'izay ihany efa tsy zany tsony ny lalany atsika vahoaka tena hoe ameo vahoaka ny fitenenana aleo vahoaka ny eo ny atezerany aleo vahoaka efa natsapy izy ange efa mba samy miaritra daholo ihany nandritra izay fotoan'izay fa zay eto dia tsy te hiteny tsony hoe efa tsy sangy mihoatra ny loha tsony na ny kalifena azy raha tsy hitako tsony fa efa tsy mahomby tsony zao fitantanana zao tena efa tsy mahomby efa tapidalaka lety fitondrany ty inona député feno zany no tokony hoe hanitsinina n'le asan'le mpanantanteraka satria raha miezaka miresaka nanamana mpanongazety vitsivitsy ny tena koa satria mifanakalo vaovao dia hoe maromaro ihany efa voasambotra isaky ny fietsehana rehefa ariva alina ny andro maromaro no naratra ohatra ny omaly zao tany Tanjombato tany nisy fotoana tetsy 700 hektara teny Fenerivo teny maro be zany le endriky le fifandonana zany dikan'izay koa misy vola mobilizen'ny fitondram-panjakana misy fitaovam-piadiana zay mihetsika ihany koa zany amin'ireny tsangaravatra ohatran'ireny zany inona zany no tena hoe mba tsipiteny mba tena mba tokony ahatonga saina azy ireo satria rehefa diniana zany izy mihaino amina fitaraina maro samihafa dia ny amin'ny hoe tsy endrika fandrindrana filaminana tsony izy fa tena oetrany efa famoretana zany amin'izay maneho hevitra zany satria efa be loatra zany le tsy fahazaka ny vahoaka raha ny lalàna eto amin'ny tany sy ny firenena Faniry rehefa misy fandravana hetsika tahak'ireny tokony misy foana mifampiomanana hoe anapoaka na bombe lacrymogène zay na zavatra ohatr'izany tokony misy sommation foana fa mpitandro filaminana amin'izao fotoana zao angamba manao an'izay sommation zany tsony tonga dia efa famoretana vahoaka tsotro zao ny zava-misy fa zay ny antsoko eto amin'ity fandaharanao androany ity ok'izay ny famoretana vahoaka ary miangavy anareo fiangaviana amina manokana ty hoe avotsoa ireo olona fa tsy fidiny azy no nanao an'ireny toetra satria be loatra ilay forano mafana zay nga manazo itenenana azy ary raha ataonareo hosamborinareo daholo zany reo olo reo ve dia hivany jiro sa ho andeny rano inoko fa tokony ampieritreritra mpitandro ny filaminana ny zavatra misy amin'izao fotoan'izao ary inoko fa zareo reo nge miaina ohatran'ny vahoaka rehetra ihany zay tena antsoavy mihitsy zay ataoko hoe fangatahana fa mitsorana an'ireo olona nitazomina noho ny hetsika izay tsy fahazakany ny zavatra iainany io tsisy mpanao politika naprisika zany ahoana ny aprisia amin'ny mpanao politika olona hoe andanonareo migrevy izy efa marary izy dia tsy maintsy mitroatra tsy afaka tsy voafehitsony le izy
ka dia izay ny any teneniko hoe zay ny teneniko aloha ny vahoaka amin'izay ny aneo aneviny efa nanao ihany ny mpanao politika rehetra hatramin'izay efa niezaka ihany ny mpanao politika fa aloha niveriny mpitondra fanjakana fa faninjehana be fahatafona zavatra nisy hatramin'izay aleo le tena tompo fahefana no aneon'ny feoany eny ary amaraparantsika député feno satria ianao moa zany mbola hanenjika fivoriana ny Tsimbazaza rehefa avy eo raha ho tsaivina amintsika zany fivoriana any Tsimbazaza dia sambany lehibe zany ny fifanatrehana eo amin'ireo solombavambaoka mpanohatra zay misy moa zany ny filoha-hevitra fahafito mitarika izany fihaonana izany miaraka amin'ny reo zay tompona andraikitra eo anivon'ny gouvernemanta zany fifanatrehana fametrahana fanontaniana dia mamaly ny fanontaniana gouvernemanta raha ny vaovao voaraiko amin'izao fotoana izao efa niteny teo namaly ny ministre ny rano namaly ny fanontaniana koa ny medidiny gendarmerie pirenena zany ho hitantsika eo ihany ho ampitaina manam-panao gazety hoe tantaky ny ahoana ny fanazava-kevitra izy ireo rehefa miresaka ny zava-misy amin'izao fotoana izao moa zany fa tena vao nanomboka tamin'ny 12 tanoana angamba izy zay député Feno Ralambomanana dia mbola ao anatin'ny adevitra amin'izao fotoana izao fisaorantsika moa zany député sady manome vaovao antsika no milaza ny heviny no miezaka ihany koa miaro ny hevi-bahoaka ny heviny anteny miram-pirenena zany maraparana azy député Feno akaiky tahaka izao moa zany ny fifidianana dia misy miazakazaka mihitsy manao asa etsero dia rehefa mba mandeha zany ianao lalana nandrasana nandritry ny 5 taona tsisy nikarakara fa rehefa akaiky ny fifidianana dia ohatry ny voambomboatra le lalana dia ohatry ny misy manadio ny tatatra amin'izao fotoana izao ary miezaka misy manambomboatra ny endriky ny embouteillage sy ny fanatsarana ny tontolo manodidina an'ilay fitohanana samihafa zany hoe misy asa azo atao kely enjehana maimaika ihany zany eto Antananarivo renivohitra député Feno Ralambomanana zay tokoa ve le tena andrasan'ny vahoaka ho an'ny mpitatana hoe asa tselika maimaika ny enjehana fifidianana sa tena asa zay mitondra fanantenana sy fanovana ho an'ny tanàna zany Antananarivo renivohitra ny tiako resahana ny atonga dia atodiko any amin'ny vahoaka foana ny zavatra ho teneniko raha hitantsika fa afaka namboarimboarina ohatr'izao ihany ny lalana hitantsika fa afaka sokirikirina ihany ny tatatra amin'izao fotoana izao dia tadidio za fa fanaovana tsinitsinina antsika nandritra izay taona izay aikay afaka natao ihany ireny zavatra ireny satria ho avy ho fifidianana dia manaonao kely an'ireo zavatra rehetra ireo any aminao vahoaka ny fahefana tsaroa fa fanaovana tsinitsinina anao zany nandritra ny firy-taona isian'ireo mpitatana teo aloha ary le mpitatana mbola amin'izao fotoana izao ihany no manao an'izany toetra izany amin'izao fotoana izao ainao ny tokony ataonao ry vahoaka n'Antananarivo aza manaiky tsoa no abadona ohatr'izao satria tadidio fa 5 taontsika teto samy niandry ihany hoe mba ambomboatra le lalana tsy hosikirina le tatatratsy zao efa tonga amin'ny fifidianana vao manao ry zareo ka izy io azo atao ihany fa le fampijaliana antsika teto Antananarivo no nataony zareo nandritra izay fotoan'izay ka tsy ho lava resaka fa vahoaka mahay tokony ataony Andriamatoa Fanirazafa Manantany ary inoko fa tsy bado ny vahoaka mahay mandinika sy mamakafaka ny zavatra misy ary averikely teo amin'ny raha ny zavatra misy eny amin'ny antenimieram-pirenena iverenako vetivety Andriamatoa Fanirazafa Manantany zavatra misy eny dia voalohany eo amin'ny tantarany antenimieram-pirenena zany hoe manana ny filoha fahafito na vice président filoha-hevitra fahafito zany ny antenimieram-pirenena zavatra misy amin'izao fotoana izao dia interpellation fa tsy question réponse interpellation ana mpanatanteraka zareo ministre ireo misy ministre maromaro izao efa voateniko teo aloha hoe ministre ny angovo ministre ny rano ministre ny filaminam-bahoaka ministre délégué miandidiny gendarmerie pirenena ministre ny travaux publics koa misy teo reo aloha ny androany reo ny androany ary tena initiative mpanohatra manokana mihitsy io zavatra mitrango eo mba ahafahany vahoaka mahita hoe tena miasa mpanohatra zany fa tsy saron'ny olona koa fotsiny ao amin'io antenimieram-pirenena eo ary izay ny teneniko anao hoe tsy haritra elona tsika amin'ny rahalahy eto fa dia mbola be ny zavatra miandry eo amin'ny antenimieram-pirenena eo ary isaorako ny vahoaka na afaka mieno an'izay tafatafa majinika tsika amin'ny rahalahy zay ary inoko aza very fanantenana ary vahoaka fefa manana solution ianao ao aoriana kely ao ary azadino fa ny
hevitra vahoaka ihany no ahafahana manova izao zavatra tsy mety rehetra eto amin'ny firenena zao. Eny ary de tena kasitrahantsika ny solombamboaka ny Madagasikara voafidy tetsy amin'ny boriboritany fahatelo feno rahalambomanana ny vahiny teto amin'ny fandaharantsika zany tamin'ity atoandro ity de omentsika lalana izy zany satria hiazakazaka eny amin'ny antenimieram-pirenena isika ihany koa zany mila maraka ny vaovao hoe inona ny vaovao eny zany, inona ny fomba fijery le gouvernement tamin'ny ankapobeny fa de tena misaotra député zany mino fa rehefa ho avy indray ny fotoana tokony ivanianany député aloha iresahana ny zava-misy dia ho avy député satria tena liana fa nio-kevitra zay nentina teo ny vahoaka indrindrandrindra ho an'ireo mpandraraha madinika tena zay moa anisany mampatanjaka ny député ilay fiarovana an'ireo secteur privé zany mino fa mbola hiresaka an'izay tsika aoriana kely io. Ya misaotra indrindra Andriamatoa Faniry ary mpararisoa ny vahoaka mpanaraka ny fandaharana. Toko dia kasitrahana mihitsy ny solombavavoaka antsika zay teto amin'ny fandaharantsika zany zay efa andeha hamonjy fivoriana indray zany tao anatin'izay 30 minitra mahery ny rahantsika izay de iresaka amintsika ny vaovao aloha misetroresam-pirenena satria rehefa avy eo misy zavatra ho vakiko sady hitondrako fanadihadiana amintsika rehefa avy eo misy zavatra mampimenge rehefa mahita le fomba fiasan'le fitondram-panjakana isan'andro san'andro de menao sady indraindray ianao zany sorena ny amin'ny hoe reto tena manao resaka tsy ho teneniko le izy fa tena indraindray ohatrany hoe tsy olona matotra zany, tsy olona tena hoe ray aman-dreny tsy olona vonina misy no mitantana sy mitondra le firenena amin'izao fotoana zao amakiko zavatra sika rehefa avy eo fa zay tiako tenena sady mampimely izy no manahirina be niany fa hitondra vaovao aloha zany eo misetra isam-pirenena zany dia efa voamarina zany amin'izao fotoana zao ny fandresen'i Donald Trump zany avy amin'ny républicaine izay candidat ny républicaine mazava ho azy moa zany amin'ny fifidianana filohan'ny république any États-Unis d'Amérique de ny vice-présidente ny firenena américaine Kamala Harris no nifaninana taminy. Kamala Harris moa zany candidat nasoloterana candidate nasoloterana any Joe Biden zany zay filoha américaine zay efa tsy ela moa zany dia handao ny andraikiny ny olana tamin'ny Joe Biden de izy efa somary efa zoky olona ary manomboka sahirana eo amin'ny famindrana zany satria efa lehibe izy dia somary efa marefo ny vatany dia manana olana ara-pahasalamana ihany koa zany izy indrindrandrindra eo amin'ny lafin'ny fitadidiana de reny rehetrarehetra reny nanosika ny mpanao gazety sy ireo mpanaraka ny raharaha ny Amerika ny amin'ny hoe tsy possible ty Joe Biden ity de nangatahana nanoloana azy dia nanaiky ny sitaka izy de teo anivon'ny demokrata moa zany ny fidy any Kamala Harris ho candidate zany hisolotoerana any Joe Biden fa rehefa natao ny fifidianana tamin'ny fahadimy volana novambra teo zany ny nazy moa isaky ny firenena nanatanterahana fifidianana fa ireny de misy vahoaka fa reny vahoaka ireny no manome zany ny anjara vatony makany amin'ilay grands électeurs na mifidy vavety de mifidy vavety indray rehefa avy eo no mitondra izany any amin'ireo toerana mpandatsaham-bato de reny no isaina rehefa avy eo de misy tambatrisa tadiavinao fidipolo sy roanjato ka zay mahazo an'izay vato zay zany no lany filoham-pirenena any Amerika de azon'ny Donald Trump moa zany zay hatramin'ny omaly izy fito amby enimpolo sy roanjato fa efa nisy fivoarana izy zany dia izy no lany filoham-pirenena zany amin'izao fotoana izao efa nanao zay antso atariby io moa mahazatra ho an'ny firenena ny ivelany zany efa saiky mahazatra rehefa misy ny fifidianana filoham-pirenena ny tany maloso sy matanjaka de zao ny resy zany de avy hatrany dia miantso an'izay heveriny fa mpandresy dia tonga dia mitondra an'izay teny firaretso zay sy tsodrano zay zany ka Kamala Harris zany omaly de efa niantso ny Donald Trump zay ny félicité azy amin'ny fandreseny zany fa niona ihany koa amin'ny pomba azy Kamala Harris ny amin'ny hoe fandresen'ny demokrasia aty Amerika de mifanekena faharesena amin'ny voka-pifidianana izany ary izany no anisan'ny modely asehon'ny firenena amerikanina ho an'izao tontolo zao ny fanekena ny voka-pifidianana zany endriky ny demokrasia zany mangidy ho an'ny demokrata zany kanefa tsy maintsy ekena satria dia izany zany no safidy lalam-baovao an'ny vahoaka Amerika
républicaine tao anatin'ny latsabato zay nataon'ireo vahoaka tamin'ireo grands électeurs any koa zany. De iny amin'ny akabeany zany fa misy fiovahana endrika ara-politika vaovao ndray zany, fiangana vaovao eto ambonin'ny tany satria rehefa mahita ny rivotra any Amerika tsika, Amerika zany dia anisan'ny firenena matanjaka zany ary manana an'izay tena hoe fomba fahitany sy fomba fitantanany sy fomba fibaikony an'izao tontolo zao eo amin'ny resaka politika sy ny resaka géopolitika, ny resaka tontolo ara-toe-karena ihany koa zany. Ka ny fitantanany Donald Trump zany amin'ny fomba fijery républicaine somary nationaliste kokoa tia tandrazana patriote i Donald Trump de tsy de mitovy amin'izay hoe régime entin'ireo démocrate zany amin'ny tantana firenena. Ny démocrate moa zany de ry Clinton, ry Obama zany, ry Biden amin'izao fotoana zao. Ny républicaine moa zany de mazava ho azy ny tarika zay anivova taty amin'ry Donald Trump zany zay mitantana ny firenena. De ireny rehetrarehetra reny zany any Amerika moa zany teneniko zany hanova ny paysage politique eto ambonin'ny tany. Manahoana ny ady any Israël eo amin'ny Israël sy États-Unis, olana samihafa ara-diplomatika, ny ady eo amin'ny Israël sy Iran, ny position américaine eo amin'ny Ukraine sy Russia tsy de tena mitovy position tamin'ny démocrate ry Biden, ny tariky Donald Trump zany républicaine manoloana ny adiny Ukraine sy Russie. Ny fomba fandaminana ny fitantanana ny lafiny maha-olona leran'izao tontolo zao manana ny fomba fijerina ihany koa zany républicaine. De zay le tiako tenena hanova zavatra marobe na ny endriky ny financement aza dia somary nisy financement tapaka ihany teo aloha teo tamin'ny resaka fanampina ny maha-olona indrindrandrindra ny raha ara-pahasalamana zany. Fa Donald Trump izy dia anisan'ireo heverina zany fa filoham-pirenena tena kristianina na de somary catseur enjakenjam-pitenena an'izay ary izy dia misy cercle na chrétien zay manodidididina azy dia manana an'izay fomba fitantanana firenena izay mifanohatra amin'ny mety lalatsaina démocrate zay makaty amin'ilay fironan'izao tontolo zao efa hoe malalaka amin'ny fahalalana sy ny démocratie zay ataony rehetrarehetra zany efa azonareo ny tiako resahana amin'izany eo amin'ny resaka fanambadiana sy ny resaka ara-pahasalamana. Dia izany dia somary tsy ombona-kevitry ny républicaine sy ry Donald Trump amin'ny reo démocrate zany. Ka iova daholo zany fomba fanao zany, iova daholo ihany koa ny fomba fiditry ny Amerikanina amin'ny raharaham-pirenena zay tsy ao anatiny zany, tsy amin'izy ireo zany ny fomba fiditry ny Amerikanina amina firenena hafa zany tsy de tena hoe le mitsabaka be ohatry ny nataon'ny démocrate zany républicaine. Misy zavatra marobe zany ao anatin'izany fitantanana firenena iova eto ambonin'ny tany izany satria dia endriky ny fibaikona sy ny endriky ny zotra ara-politika zany dia zay fitantanan'ilay mpitondra ny Amerika no saikisaika zany arahany firenena matanjaka tahaka ny any Europa dia arahan'ireo firenena zay mpanaraka efa moa zany tahaka ny afrikana sy ireo any Amerika avaratra sy ny sisa rehetrarehetra any zany. Niniko nitondra an'izay vaovao zay satria ianareo de miteny mandrakariva amiko ny amin'ny hoe rehefa mitondra vaovao anankiray fa niry de mba toizy le vaovao satria mahaliana anay le izy aza de tena variana amin'ny resaka ny zava-misy eto amintsika ihany koa satria vaovao eran-tany de ilaitsika mahafantatra an'izany. Eny ara de nambarako tamintsika teo le izy mbola hanamafy ny famatsim-bola amin'ny resaka fitaovam-piadiana sy nucléaire ve ny Amerikanina na i Donald Trump sa efa tena hametraka ny amin'ny hoe oka zay ny politika anaty sy ny fandarofana bomby etsero sy ny famakina aty sy ny fitsabahana amin'ny raharaham-pirenen'ny firenena hafa fa hifantoka amin'ny fampantsoa ny Amerikanina sy hitazona ny tanjaka ara-toe-karena de ho hitantsika eo zany fa Donald Trump moa zany efa nametraka an'ireo fomba fijery vaovao ara-diplomatika sy géostratégique politika eto ambonin'ny tany izany. Zay ny amin'iny fa alovakiko an'izay le filakevitry ministra faly raha efa ao le izy de ovakiko mino afaly fa hazava tsara angambana voilà io le izy io de ovakiko hatramin'ny farany ty zavatra ty satria ity ny tena nampimeady rehefa miresaka amin'izay zao tsika de somary tetezitra indray le mpiaradia amin'ny fanjakana ny amin'ny hoe reto koa de mahita zavatra resany fa rehefa tena mamaky an'ity zany ianao de hoy izy ianao tena tsy izy mihitsy reto olo reto fa ovakiko le izy filakevitry ministra omaly ty de anjaratsika no manakatra an'le izy hoe tena inona marina moa zany tena anjara asan'le fitondram-panjakana sy ny zavatra nieritreretina hatramin'izay fa aleo aloha zany isika rehetra hiaraka andinidinika zao le izy
toromarika mazava nomen'ny filohan'ny repoblika nandritra ny fitsidiana nataony teny amin'ny Toby Pitsinjara herinaratra ny orinasa Jirama teny Ambohimanambola. Ny anafoanana hatramin'ny 20 isan-jato ny fahatapahan-jiro eto amin'ny tambazotra iraisana Antananarivo RIA réseau interconnecté Antananarivo ty fa tsy le RIA le fifanankalozam-bolo eo amin'ny sehatra aloha zany iraisam-pirenena. Averiko tsara zany toromarika mazava nomen'ny filohan'ny repoblika nandritra ny fitsidiana nataony teny amin'ny Toby Pitsinjara herinaratra ny orinasa Jirama teny Ambohimanambola ny anafoanana hatramin'ny 20 isan-jato ny fahatapahan-jiro eto amin'ny tambazotra iraisana Antananarivo. RIA indrindra eo anelanela ny amin'ny anora maraina hatramin'ny 10 alina. Point ray iny alaitsika iny rehefa avy eo. Efa fantatra fa nidina ambany dia ambany ary tsy mbola niakatra ny famokarana herinaratra ao andekaleka ka tsy maintsy hirosoana amin'ny fampiasana ireo milina rehetra mandeha amin'ny solika LFO sy menaka mavesatra HFO. Nampiakarina ho 5 alina sy 400 litatra 450 000 litres ny solika ampiasaina raha 5 alina sy 400 litatra zany hoe 250 000 hatramin'ny 300 000 na 200 litatra isan'andro izany teo aloha. Tsy maintsy ampandehanana ihany koa anefa ilay milina goava TAC ao Ambohimanambola mba hampihena fahatapahan-jiro. Fotoana voafetra ihany anefa no fampandehanana azy io mba tsy isin'ny fandaniana mihoapapana amin'izany. Mba hahafahana mamatsy ara-potoana ireo milina dia ampitomboana ho 10 hatramin'ny 20 isan'andro ihany koa ny isan'ireo fiara be mitatitra solika avy any Toamasina miakatra eto Antananarivo. Isy ny fiara miasa amin'ny Gendarmerie-pirenena anara-maso ny fitaterana azy ireo sy ny fisavana ny lalana. Araka ny toromarika nomen'ny filohan'ny repoblika dia tsangana faran'izay aingana ny fametrahana lahivo-toerana mpamokatra herinaratra mandeha amin'ny herin'ny masoandro manana tanjaka 20 mégawatts eto Antananarivo. Isy ihany koa ireo ivo-toerana manana tanjaka 5 mégawatts hapetraka isaky ny renivohim-paritany sy any Nosy zany. Izay zany lay azatsoana efa le azafady azatsoana efa zay nitondratsika fanadidina. Zay zany le fanazava-kevitra atao anatin'ny filan-kevitra minisitra dia niraisika izy atao anatin'ilay fanambarana ho an'ny ministeran'ny angovo sy ny akoranafa. Io zany dia milaza mazava raha ohatra ka namakitsika tsy amin'ny teny frantsay na teny anglisy fa amin'ny teny gasy dia ny amin'ny hoe hanafoanana hatramin'ny 20 isan-jato ny fahatapahan-jiro eto amin'ny tambadrotra iraisana Antananarivo. Dikan'izay zany dia amin'ny ankapobeny dia hoe saika lay réseau interconnecté Antananarivo zany hoe ny tambadrotra hiraisana Antananarivo zany dia saika amin'ny ankapobeny zany dia ambany mba tsy ilazako hoe maty avokoa zany ny famatsiana herinaratra zany. Za moa ny teny efatrora amin'ny 420 teo tamin'ny député Fendralambomanana fa izy ary amin'ny teny hoe misy faritra tsy mahazo mihitsy ny ao anatin'ny andro ray zany. Dia ity zany le fitondram-panjakana amin'ny teny amin'ny hoe isy ny fanafoanana hatramin'ny 20 isan-jato ny fahatapahan-jiro eto Antananarivo zany ao anatin'ilay RIA eo anelanelany ny amin'ny 9 ka hatramin'ny 10 alina zany. Ity moa zany le journée niresahana anatin'izany. Fa misy koa nge olona miasa ao aoriana ny amin'ny 10 alina zay manao asa samihafa zay mety io manao call center io, mety io manenjika asa ka amina asa alina ihany koa, ary mety ihany koa io mety misy an'ireo asehatra zany zay manao ny asa fiarovana ka tsy maintsy mila herinaratra zany. Mila dinihana tsara zany ny amin'ny hoe misy olona mamokatra asa ao aoriana ny amin'ny 10 alina ka hatramin'ny 9 maraina.
fa tsy hoe journée daholo akory ny asa zany a zay mandeha zay le ilantsika le hoe ny endriky ny famatsiana herinaratra de tokony miodina 4 ora amin'ny 4 ora ary 7 andro amin'ny 7 andro dikan'izay zany tsy misy excuse mihitsy ny aminy hoe eto ihany mandeha ny jiro eto tsy mandeha ny jiro no izao antony fahasiarana samy hafa izao ray zay teboka metsika zay de antony zareo de miteny amin'ny efa fantatra fanidina ambany de ambany ary tsy mbola niakatra amin'ny famokarana herinaratra ao andekaleka eny tompoko fa ianareo de efa nampanantena hatramin'izay fa sy zay vitan'ny olona tao anatin'ny 25 taona de vitainareo anatin'ny 5 taona ka raha ohatra zany ka nanantanteraka an'izany teny tamin'ny 9 zany ianareo mpitondra fanjakana am'izao fotoana izao de efa afaka natsikaritra avy hatrany tamin'ny alalan'ny vino vision zay nambaranareo fa efa niomanareo hitatana fanjakana ary misy général électrique ary misy ny puissance hotratrarinareo ohatra lavitra ny Afrique du Sud sy any Nosy Maurice ho an'ny mety Madagasikara am'izany resaka herinaratra izany dikan'izay efa fantatrareo tsara fa tsy maintsy ampitomboana ny gropy amin'ny lavaka lehibe ao andekaleka tsy maintsy misy ny fanamboarana ary tsy maintsy misy ny fitsinjovana raha sanatria izany ka tsy ampy ny rano ary raha be loatra ny rano tsy maintsy efa mitsinjovina amelony amin'ny hoe ahoana ny fomba hitandremana ny fahabetsahan'ny rano tondraka ao andekaleka na mety ofisin'ny fako amin'ny alalan'ireo rika sy rano samihafa miditra sy manondraka an'izany andekaleka izany satria nareo no miteny hoe efa olona niomana hitondra fanjakana ary tsy manaiky isin'izany délestage izany ary no adroadronareo nataonareo tsinotsinona daholy niezaka netondreo mpitondra teo aloha nandritry ny 25 taona ao anatin'izany dadabe Tsiranana ao anatin'izany Andriamatoa Diratsiraka ao anatin'izany Andriamatoa Zafy Albert Andriamatoa Marc Ravalomanana ary Andriamatoa Hery Rajaonary Mampianina fa supermanina tanitra nareo olona mahay be ianareo vao nitondra an'izay fampelezan-kevitra zay 2024 ka ianareo am'izao fotoana izao de manaiky ihany fa hoe efa fantatra fanidina ambany de ambany ary tsy mbola niakatra famokarana herinaratra ao andekaleka de aiza zany le fandraisana andraikitra nanomboka tamin'ny 2024 aty amin'ny 2024 mbola miresaka foana an'ilay puissance anidina amin'ilay production ao andekaleka roa zay de miresaka iny zany ny ahafahan'reto mpitondra fanjakana reto miconfirme am'le hoe ka noho izany dia tsy maintsy irosona amin'ny fampiasana ireo milina rehetra inona moa zany milina rehetra gropy ane zany mandeha amin'ny solika gazoal zany sy menaka mavesatra filoro zany iza ny tompony zany iza ny PN facture am'izany iza ny fournisseur am'izany gazoal izany iza ny fournisseur am'izany filoro zany nampiakarina ho 450 000 litres ny solika ampiasaina raha 250 à 300 000 litres par jour na isan'andro izany teo aloha dikan'izay zany na 200 na 150 000 litres zany 150 à 200 000 litres zany no nampitomboana an'ilay famatsiana an'ilay solika de iza zany matavy ao anatin'izany zany hoe ao anatin'le problema délestage be an'le vahoaka malagasy zany tsy maintsy misy orinasa zay mpamatsy ao solika sy ny menaka mavesatra ary fampiasana an'ireo milina samihafa de mbola confirme zany am'le tsy maintsy ampandehanina ihany koa nefa ilay milina goavana zay efa nampimenimenina ny sasany teo aloha hatram'izay ny amin'ny hoe manao fandanindeny hoe reto milina goavany reto hoe mba hampianana ny fahatapanjiro zany hoe bloqué teny le fitondram-panjakana tsy mahita nininona tsony de miditra amina solution ohatran'izao zany hoe nefa nyteny 2019 mbola misy hoe délestage misy fanjakana ve eto zay tsy vitan'ny olona 25 taona ho ataotsika ato amin'ny 4 enina novambra mbola manoratra ao anatin'ny filan-kevitry minisitra le fitondram-panjakana mbola tsy voavahandy akaleka nampiakarina ny solika ary nampandehanina le milina goavana be zay nampimenimenina ny amin'ny hoe miteraka fandaniana goavambe io
Ary zareo moa tena za mihitsy hoe fotoana voafetra ihany nefa no ampandehanana azy io mba tsy hisiny fandaniana miopapana. Fantatr' izy zeo fa mandany vola be zany. Fa aiza rehefa le solution nampanantenanareo 400 mégawatt tamin'ny 2018-2019. Efa misy fanambarana mitovitovy am'izao maro be nandritra ny filan-kevitry ministra raha ohatra ka ho tadiavintsika ny efa fanapahan-kevitra ndraisina momba an'ity délestage ity. Efa maro be ny fanehoan-kevitra ny eto amin'ny filohan'ny repoblika. Tsy maintsy tadiavana ny olana, tsy ekena nisy ny délestage, mila patience kely sisa 8 mois. Tsy maintsy mandeha afaka telo herinandro andre matoa ministra. De zao ndray zany de ampandehanana le milina lehibe, ampitombona ny camion mpitatitra. Ato izy miresaka an'izany mba ahafahana mamatsara-potoana ireo milina de ampitombona ho 5 ka hatramin'ny 20 isan'andro ihany koa isan'ireo fiarabe mitatitra solika avy any Toamasina. De avy amin'iza ndray zany camion zany. Iza ndray ny fournisseur zany camion zany. Zany hoe ao anatin'le olona amin'ny malagasy am'izao fotoana zao zany misy olona matavy any ambadika any. Zay nge le problème antsika. Marina fa amin'ny fitantanana raha-mpanjakana tsy maintsy misy foana zany. Ny resaka tserina ambary-mpanjakana ahafahana mamaly amin'le filana tahaka izao. Fa antsika teteny ny amina hoe le solution raisina miteraka fampandaniana, miteraka fandaniana, fa miteraka ihany koa fidiram-bola ho an'ny sasany any ambadika any. Fantatra nge sahirana amin'ny malagasy kely. Raha tsy hoe malagasy efa tena goavambe amin'ny tontolon'ny fandrarana vao mahazo marché goavana tahaka izao. Marché daholo zany rehetrarehetrahantsika zany a. Tsena ambary-mpanjakana daholo zany resahantsika zany a. Na fampiakarana nisan'ny camion miasa 20 ka hatramin'ny 20. Na fampitombona ny solika ho 150 à 200 000 litres par jour. Dia ao anatiny zany resahantsika zany. Na fampandehanana an'le milina lehibe, milina an'izy zany. Efa marché daholo zany resahantsika rehetrarehetra zany. De miala ao anatin'ny kitapolam-panjakana zany fa etsan-daniny zany le vahoaka sahirana. Ny fehikibo, ny fehitenda manoloana an'le zava-misy fa misy matavy, misy olona vokisana, misy olona mahazo ny tsenan'asa samy hafa any ambadiky ny fahasairana mivoaka malagasy amin'izao fotoana zao. Midintsika point ray roa telo zay nresahako zay. Fa ty tena mampimeo anatin'le izy. Araka ny tolomaro temen'ny filohan'ny repoblika dia atsangana faran'izay aingana ny fametrahana la ivon-toerana mpamokatra herinaratra mandeha amin'ny herin'ny masoandro manana tanjaka 20 mégawatt eto Antananarivo. 400 mégawatt nge tompoko nampanantenainareo tamin'izany e. Aiza ho le 400 mégawatt. Parc solaire nampanantenainareo aminareo vohim-paritany marobe ary anamboatra usine nareo. Zay hanangana usine nareo panneau solaire. Tapatsangana ve zany tadiaha faly raha possible le conseil des ministres tamin'ny heriny. Na tamin'ny tapabolana raha possible hoa. Fa resahantsika fa mbola nresaka jirama ihany zareo. Tamin'izay le 1000 mégawatt. Fa zao zany araka ny toromarika tenomen'ny filohan'ny repoblika dia atsangana faran'izay aingana ny fametrahana la ivon-toerana mpamokatra herinaratra mandeha amin'ny herin'ny masoandro. Ivon-toerana mpamokatra herinaratra mandeha amin'ny herin'ny masoandro manana tanjaka 20 mégawatt eto Antananarivo. Isy ihany koa ireo ivon-toerana manana tanjaka 5 mégawatt. Ay ve resaka 20 mégawatt 5 mégawatt sisa solution fa le 400 mégawatt le 1000 mégawatt resaka nandalo fotsiny ihany. De rehefa vakina zao zay le tiako tenenina hoe tsy momana hitondra fanjakana le tolo reto. Ary tsy manana vahaolana raikitra zany homena ny vahoaka malagasy amin'ny akabeany. Fa tsy maintsy manoratra, tsy maintsy mivory ny conseil de gouvernement, mivory ny conseil de ministre, tsy maintsy mitady vahaolana satria menatra eo anaty an'le vahoaka malagasy dia io resahantsika io. Efa faoviana moa nandrenesana an'izay. Atsangana parc solaire ary ametraka toadrano ary hanao an'izao ary 400 mégawatt ampitombona 1000 mégawatt 250 mégawatt isan'izay misy lizy faly any a hoe ho Antananarivo. Fitindray zany de zao
Ametraka ivon-toerana nampamokatra herinaratra mandeha amin'ny herin'ny masoandro. Mbola futur anie zany anatatandrona 20 mégawatt. Mbola futur zany, ay ve 20 mégawatt sisa le izy e. Za tsy hitanisa hoe firy ny gap tadiavintsika amin'ilay famatsiany herinaratra zay tsy mahavatsy Antananarivo. Fa au moins zany de mba maiky le fitondram-panjakana amin'ireo zavatra rehetrarehetra an'resahany reo. Fa manana olana izy, voilà. Io zany ray faly a. Ty zany zao ity indray zany zao le tamin'ny noviny ty filakevitry minisitra tamin'ny 23 oktobra taoriana ty faly nisy a. Ena ka tamin'ny filakevitry minisitra ny fandoavana ny ampahany ny orinasa Trugy entreprise izay anangana ivon-toerana mpamokatra herinaratra HFO. Ity HFO ity izinay zany de le mandeha an'ilay filoro ty Ambohimanambola, manana tanjaka 105 mégawatt izay efa andalam-pananganana ankehitriny. Isan'andro zany mizavatra foana ao fanapahan-kevitra raisina. Ty zao fandoavam-bola indray zany ty. Olonasan'olona. De ty indray zany zao. Oviana indray ty faly. Le teo ihany ty. Fa talohan'izay misy an'le 1000 mégawatt. De tao anatin'izay le resaka mandeha amin'ny herin'ny masoandro. Ty tsika tenenina de zao. Matoa mbola misavoritaka amin'ny fanapahan-kevitra raisina ohatran'izao. De zao. Ny teniny tsy atao be tompo fa mamerina azy ny sarotra. Araza fatra-pahametsiny ny lasa, fatra-pahametsiny ny olona teo aloha, nanao ary nahavita dadabe Tsirana, nahavita Andriamatoa Deratsiraka, nahavita Andriamatoa Zafy Albert, Andriamatoa Ravalomanina, Andriamatoa Rajaonary Mampianina, raha resaka herinaratra ny resahana. Ao zay. De mipetra tsara. De nio tsara ny zavatra ambara aloha, zay vao manenjika an'ireo mpitondra rehetra teo aloha. Fa ay anareo miteny aty aoriana zany tsy mahavita mietra an'le teo aloha. Ahoana no anenjehanao fa tsy nahavita in'inona Andriamatoa Deratsiraka, tsy nahavita in'inona président Tsirana, président Zafy. Matoa mbola afaka nitsangana, mbola afaka niarina tsara ny Jirama. Taty amin'ny andro ny président Marc Ravalomanina, matoa mbola afaka nandinika lavitra be. Nanao un projet amin'ny Saofika sy ny Volo be. Bevomanga fara antsa n'Andriamatoa Rajaonary Mampianina. De zao nandinika lalina be. Matoa mbola nitondra an'le Varitsila Andriamatoa Zafy Albert tao Manisetra, Andriamatoa Marc Ravalomanana. Nitondra an'le groupe ngeza be entina atao andekaleka. Fa tonga fanonganam-panjakana votra daholo zany rehetrarehetra zany de nandinika sy ny saina lavitra. Ny amin'ny hitombo ny isam-ponina, hitombo ny filan'ny herinaratra, dikan'izay anjarantsika mpitondra fanjakana no mandinika indray no avy ao aorianao. Zay le continuité de l'État na le fitohizany raharaham-panjakana. Fa tsy rehefa tonga de zany Superman de ilaza fa tsy nahavita teo aloha ny teo aloha dia raha 400 mégawatt ny puissance électrique teto Madagasikara de hitendray fa ataoko 2 fois an'izay le izy. De nefa rano 20 mégawatt kely mampalahelo Antananarivo amin'ny parc solaire dia 5 mégawatt apetraky isaky ny renivohim-paritany sy Anosy be. Zany ve sisa ny filana amin'izao fotoana izao. De nio tsara zany a. Rehefa mba maneho hevitra amin'ny manaraka. Fa ny olona tompoko mitadidy. Efa amin'ny andron'ny internet zao. Voarakitra daholy ny tatitra ny filakevitry minisitra. Isaky ny daty. Ao daholy ny rakitsary sy ny rakim-peo ny kabary zay nataonareo. Fampanantenana. Nanomboka tany amin'ny 12 sy 20 sy 20 sy ny fitetezam-paritany samihafa. Dikan'izay atsara kely aloha le fampanantenana sy le resabe atao amin'ny vahoaka malagasy. Zay nge ny antony mahatonga le vahoaka tefoka sy leo amin'izao fotoana izao ka voatery tsy maintsy midina an-dalambe milaza, maneho, mampahafantatra, manaitra anareo mpitondra fanjakana satria ianareo voalohany indrindra mitantana amin'ilay fitaovam-panjakana rehetra sy le volam-panjakana rehetra sy le fahefam-panjakana rehetrarehetra manana ny fahefana afaka hamaha le olana. Fa ianareo ihany koa faharoa nampanantena tamin'ilay vahoaka malagasy fa manana vahaolana momba ny jiro sy rano saingy
tsy izany zava-misy am'izao fotoana zao. De mivadika fahatsoana ve, mivadika fanakorotanana ve, raha ohatra ka misy vahoaka malagasy mijoro mampatsy am'zany, miteny anjany, mitaky ny zony, misetra rehetra am'izao fotoana zao. Zay ny antony tenenantsika hoe sady mahasosotra mamaky indraindray am'ilay fanapahan-kevitra, satria ohatrany hoe resaka fotsiny bobaka, tsy maintsy misy ho momba an'ilay jirama saiko isan-kerinandro na isan-tapa-bolana, 105 mégawatt, 100 mégawatt, 20 mégawatt, 40 mégawatt, 25 mégawatt, 250 mégawatt, 400 mégawatt, 1000 mégawatt, mégawatt ny tanysainy eto. Fa io any le délestage mbola manadary, manajima, ary mahapotika amin'ny fiarikarena sy ny asa rehetrarehetra ataon'ilay malagasy kely am'izao fotoana izao. De izany no hitondrairana ny fanairana zany ho antsika mba ho tonga saina amin'ny zava-misy am'izao fotoana izao. Ary zay no mahatonga le vahoaka hoe miditra tsehatra. De efa miditra tsehatra le vahoaka amin'aim-pony, miditra tsehatra le vahoaka mitaky ny zony, de adiko mpanakorotana le vahoaka. De eo ihany koa zany mila manova famindra zany reo zay miandraikitra ny entiky ny fitandronana ny filaminana mba tsy hitarika fifandronana eo amin'ny andaniny sy ny ankilany zany, satria tsy tombotsy ho antsika mihitsy ny isen'ny faharatrana na fahasimbana fananana na ihany koa fisamborana etseroa. Zay zany tsy maintsy hitandremana mafy ao anatin'ny fitakiana mba hitoetra amin'ny fitakiana ao anatin'ny zo sy fanairana ho an'le fitondram-panjakana, raha mahatsiaro izy fa mitondra fanjakana ka handray ny andraikiny. Saingy kely fanantenana moa zany sady kely finoana ihany ny amina hoe tena mahatsiaro ho tena manana ny andraikiny mampitondra fanjakana azy le mpitondra fanjakana am'izao fotoana izao. Zay zany ny amin'iny fa dia ho hitantsika eo indray fa de hoe hidina zany aloha ny délestage de ny solution hitan'izy ireo zany, na de nisy an'le fidinany fotony zany nataon'le filohan'ny repoblika, dia tsy ny arivan'iny, tsy ny ampitson'iny ny valy izy, ary tsy mbola androany koa, fa mbola nampitombo camion, nampitombo gasoil sy ny filoko zany, de mbola nijery an'ireo milina rehetrarehetra nampandehanana zany hatramin'ny milina lehibe. Mbo manam-bola nampikaikaiky any rehetra aza ampandehanana daholo am'izao fotoana izao, satria tery ny lalana, sarotra mandray fanapahan-kevitra, sarotra zany rehetrarehetra zany. Misaotra faly tamin'ny 2 oktobra indray ty, inona indray ny tato tamin'ny 2 oktobra? Niopana tamin'ny 2 oktobra zany de ohatran'izao indray nefa fanambarana nataon'ny filan-kevitry ministra, niopana tamin'ireo vahaolana entina hamahana ny tsy fahampino ny famokarana herinaratra ihany koa ny filan-kevitry ministra androany, tsy ny eto ataon'ireo voatra ihany fa any amin'ny tontolo ambanivoatra ihany koa, ho fanampiana ny famokaran'ny orinasa jirama mivantana de apetraka mamonambola famokarana herinaratra HFO manana tanjaka 105 mégawatt andalam-pananganana ankehitriny. Io mitovy an'ileo mivakitsika teo ihany io. Ao anatin'ny foezaka dia isy ireo ivon-tena mpamokatra herinaratra amin'ny masoandro vahaolon'aingana sy mahomby indrindra, efa ny fampiresan'ny filohan'ny repoblika tamin'ny orinasa sinoa Langy zany sy fiara-miasa amin'izy ireo ahafahana manangana ireo panneau solaire eny amin'ireo revopartany izay hanana tanjaka amin'ny totaly hatramin'ny 350 mégawatt zany. 350 mégawatt indray. Jerena manokana ihany koa ireo firosony ireo tetikasa famokarana herinaratra avy amin'ny rian-drano lehibe toy ny Mahavola 300 mégawatt, Atetezambato 142 mégawatt, Saoafika, Volobea, Mandraka, Ambody Roka, Ankelimahery, Talaviana sy sisa zany ao anatin'izay. Aty volana Oktobra 2024 rehefa mafy le délestage vao mivoaka daholo le karazana fanapahan-kevitra. Fa ny ndresahana tamin'izany zany de zao mbola promesy sy zavatra ndresahana atao anatina propagande fotsiny, fa mbola tsy zavatra voadinika sy voavolavola, tsy mbola zavatra tena ahitana fifanaraha-piara-miasa matotra tamin'ny orinasa ny tontolonina tamin'izany fotoana andrany sy le hoe hananganana izy iny eto Madagasikara.
fa zavatra nambara zany 20 sy 20 efatra amby 20 vao resadresana am'izao fotoana zao, mbola anatin'le hoe futura daholo zany. Zao zany vao mandinika an'le foezaka sy lavitrezaka fa tany am 20 ine raha vao nitatana an'le fanjakana fa sy teteza mihitsy iny de efa tokony nandinika an'lay programa nasa foezaka antonezaka lavitrezaka, ka raha nametraka an'le programa lavitrezaka tam'zany tsy variana nandeha nitokana karazana trano mitritra bâtiment public, tsy variana nandany vola tam'le resaka famononomby mitondra artiste amina resaka fotodrafitrasa kely tetezana 10 metatra pavé 400-200 mètres zay tokony vitan'ny gouverneur, tokony vitana ministra kanefa ny filohan'ny republique SNPM manao déplacement fa nandeha nitsinjo lavitra n'le resaka herinaratra de tsy ohatran'izao ny zava-misy teto Madagasikara 420 fa lasa ohatran'izao zany ny zava-misy aty aoriana. Misaotra betsaka faly, mbola naveriny faly indray le izy, mbola lasa miady hevitra forage taty amin'ny mois d'octobre zany. Io izy io, le nombre de camions ou citernes pour ravitailler les quartiers privés d'eau sera en outre augmenté. De plus, le président de la République a évoqué la construction de 35 forages, voire plus, pour améliorer l'approvisionnement à Antananarivo. Forage ny resana. Le tatana firenena zany avec 35 forages. Ny olona manao grand projet, ianao anao forage kely. Aty daholo zany mitotana aty amin'ny 420 zany vao tena mieritreritra ny tena hanao asa lehibe le fitonam-panjakana. Fa nga ianao zao vao nahafantatra fa ny besoin en eau potable pour la capitale atteint les 300 millions de litres par jour. Zao nga ianao vao mahafantatra an'izany. Toko ty vao nandray ny fahefana de efa tokony ho fantatra hoe izao ny besoin na Antananarivo renivohitra amin'ny alalan'ny rano 300 millions de litres par jour. Izy ty mila jerevana kely faly 300 000 litres par jour sa 300 millions, mila verifiena kely zay. Tokony efa fantatrao zany données rehetrarehetra hoe firy marina zany. Ay, ok, metre cube izy zany de hafa ny anandreo. Fa tokony fantatra zany hoe firy litres zany 300 millions litres par jour ny ilainy Antananarivo renivohitra. De efa tokony nandeha lavitra be ianao, sao de zany ara ny tokony atao fa tsy téléphérique. Sao de zany ny tokony atao fa tsy téléphérique. Sao de zao ara ny tokony nanokanana ny vola fa tsy lay resaka colisée. Sao de itony ara ny tokony natao mba tsy hanana olana amin'ny lafin'ny famatsinan rano isika, fa tsy nylaniana tany amin'ny kianja Mahamasina 77 millions de dollars. Amin'izay mbola naveriny impiriny ny asa, mbola tsy mahazo homologation. 2 taona sa 4 taona ty aoriana. Ohatra zany ane le mitatana firenena. Mandinika lavitra ny olona de mamadibadika ny zavatra marina aloha vao tenenina fa tsy manao tema propagandista. Hoe ity fotsiny ao anaty propagande ty de ndao tsika ho tononontsika ty. Na hoany na tsy hoany. Fa zao fomba hahafahantsika manababo an'le vahoaka. Kanjo rehefa tena tonga ny fitantarana an'le firenena satria techniquement tsy faisable le zavatra notenenina tamin'izany. Tsy niarahany dika tamin'ny teknisianina, tsy nanana dossier maire fototra tsara na ahafahana nandinika izy fa nitonontononina fotsiny telo izy mba ahafahana zany mamely an'le candidat mpifaninana aminao sy anaovana tsinitsinina ny hafa rehetra tany aloha satria anao superman tampoka ny tonga eo. De voatery mampanantena zavatra tsy ho possible mihitsiny, tsy faisable mihitsiny amina situation de crise mbola sarotra. Ianao raha tsy manam-bola voatery angataka ianao, anao montazina projet foana ianao rehefa misy zavatra tianao atao satria tsy disponible ny vola eo an-tanana. Voafetra ihany ny vola ao anatin'ny kitapo-mola mpanjakana ahafahana manao tetikasa lehibe. Zay nge le mitatana firenena, tsy mora nge io re olona e. Tsy etika fanampo nge mitatana firenena e.
tsy hoe mpikarakara lanonana ianao ka hoe ahoana no ahafahako mampitsangana ny reto andy de tsapatsapanao aloha hoe mety vety salegy tika raha tsy mandiha am'le salegy le olona de avadika ao batelaka tamiko ka raha tsy mandiha batelaka de ataonao bahoejy tamiko ka rehefa tsy mandiha bahoejy izy de ataonao basesa tsoatran'izany nge le mitantana fireneny tsy volana episery nge le volam-panjakany ka hoe mba hampandehanina mba isin'le entana atao trena de mivolan'ny atody hividanana volan'ny klinina de rehefa ave iny avadika andray makary amy sigara de makany amy paraky de ohatran'izay tsy ohatran'izay io fa misy norma misy fikajiana misy fitandremana ny fomba fitantanana ny volam-panjakana de apartiran'izay zany ianao rehefa azonao le information rehetrarehetra rehefa fantatrao ny asa miandry lehibe amina projet anankiray zay ianao zany vo afaka mampanantena indrindra ny amina hoe filohan'ny repoblika ianao zany ny resaka ny kabary nandritry ny fampelezan-kevitra zany de ho raisina promesse présidentielle izy tamin'ny kabary fa rehefa tonga ny fitantanana firenena le filohan'ny repoblika de tonga de mivadika asa avy hatrany ary voatazona amin'iny tenin'iny le candidat zay efa lasa filohan'ny repoblika de aty amin'ny 420 zany vo mietreta réalisation goavambe zay le mahafinaritra am'le hoe efa hafa ny fomba fahafahana mampita vaovao am'izao satria voakajy avokoa zany hitatry ny filakevitry ministra rehetra de ino nambarantsika mivakitsika teto rehetra ny hoe filakevitry ministra 420 ary vo mieritreritra le hoe asahofika volo be inona daholo mandraky sy ny sisa rotara nanana opportunité 2019 le fitondram-panjakana satria izy hoe nampanantena teo atana ny fahefana rehetra dikan'izay fanatanterahana sisa nandrasany voaka fa tsy nisy zany de tsy gagitsika raha ohatra ka matanjaka be le délestage tsy voakarakara ny fitaovana tsy maharaka ny solika sy ny menaka mafiasatra tsy maharaka ny camion satria tsy nitsinjona avitra an'izany le fitondram-panjakana nalony nampirevi vahoaka isan-kerinandro efa mba nytenenina tsy mety ange ny fandanim-bola miopapanataonare io e de nylazaina fa tozora afara zay zao no mitondra fanjakana resy lava aza be resaka fa io ny efarana io nge le fanadroadronareo mpanohatra e de tsy zakanareo le vahoaka malagasy rehefa mitaky an'izay ny zony isakarivo isakalina satria efa tsy zakany tsony le izy fa io le fanadroadronareo mpanohatra hatram'izay rehefa miteny hoe mba hatotony any amina zavatra hafa ny efefika eny nefa nisy fotoana namoaka fanambarana hoe aza variana amina resaka rendrarendra raha sosialy sy ny sisy ohatrin'io fandanim-bolona zavatra ohatr'izany fa ndao mba hifatoy amina asa lehibe mitodika any amin'ny fiaina vahoaka fa mijaly le vahoaka malagasy fa nga zany raha indro zareo nataony ihany nataony naprevy ihany napreveny ny balina ihany ny balina ropilanina firy 4 firy manao déplacement hitoka natetezana 10 metatra pavé 200 mètres tranony direction régionale na asa na police na fonction publique zavatra azo na ministre na gouverneur atao zany fa tsy maintsy manao déplacement le numéro 1 sy numéro 2 amina milliard ny volam-panjakana mihetsika am'izany au lieu de tokony nahafahana ny tsinjolavitra hoe itony leo tsika hanao politique de l'austérité fa sahirantsika mbola misy ny crise ny covid-19 misy ny adiny Ukraine sy Russie misy ny crise mondiale ara-tsakafo sy ny sisa ndao tsika ifefekibo de atsahatra daholo zany le resaka balina kabosy sy ny sisa sy ambony vity rehetrarehetra io fa ndao hifantika amina tetika asa lehibe tsika fa aoriana kaleo sahirina voakatsika tsy afaka nijery an'izany le fitondram-panjakana ka tsy gatsika zany raha ohatran'izao le firenena zay midona amin'ny poto ohatran'izao ka samy makahery tsika makahery ny vahoaka malagasy any amin'ny sehatra rehetra misy atsika fa ataovy ampilaminana daholo mila fitandremana tsara ihany koa satria isika samysika ihany ny eto marina fa betsaka ny fahasorenana anaty sy ny fahasimbana sy ny perte na ny fahatiantoka ateraky ny fahavoazan'ny herinaratra sy ny rano am'izao fotoana izao saingy koa
dia ampisainana avokoa zany ny anaovana fitakiana mba hahafahantsika mba mikady zany fananana iombonana zany sy mba mijery koa ny zon'ny hafa satria misy ihany koa fananany hafa zany zay voakasika am'ireny lafin-javatra reny. Zay ny tsy maintsy hitandremana tsara zany mba hitoetra ao anatin'izay fitakiana pilaminana zay zany. Zay zany fa de mametraka indray zany tenako ny mandrapitafa mandrapiresaka ho an'ny rapitso ho antsika mpanaraka ny fandarana miara-manonja maromaro vahintsika rapitso de lavalava ihany koa nefa nihokevitra fa dia mampanantena trantsika eona aminareo indray vahoaka nambodratrimo indray ny tenako reveo satria kandida moa zany amin'ny fifidianana ben'ny tanàna laharana faefatra amin'ny commune Ambonivohitra Ambohidratrimo moa de eona indray tsika tompoko rehefa avy eo ihany de eona aminareo ny kandidanareo ben'ny tanàna fa ny Razafy Manantany de miomankomanandray zany manodidina na tsy mipari ambody lasy ny rehetrarehetra iny fa ho avy ihany ny kandida anareo iresaka hitavatafa izara ny programa anasa sy anambara ny fahavononany hitondra izany tanàna commune Ambonivohitra Ambohidratrimo izany. Isaorako ny namana teknisianina rehetrarehetra ao ambadiky ny sary sy ny feo tarehan'ny Faliramanarivo, isaorako ihany koa député Fenitra Lambanina vahiny teto amin'ny fandarantsika rapitso indray ary tompoko lahy sy tompoko vavy.